sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Raha isika dia nahazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika no aoka hireharehantsika. Ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsanganako velogno. Izy no namonjy antsika sy nagnafika antsika. Mbola tsy tapaka ny manolotro teny fiarabagna agneniky ny tokantragnontsika tsiraikiraiky aby. Amin'izao natratrarantsika ny alakamisy masigny izay atsarovansika ny namorogna ny Jesosy Kristy tompontsika ny Eucharistie masigny, fahatsiarovagna ny fagnasan'ny tompo. Andegnaraka ny toroteny sy fampianarana izay nataon'ny Ray aman-dreny archevêque de son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ito amin'ny onjam-peon-dra de Fanira atsika. Ke alohan'izay dia alohany dia vakigny amintsika aloha ireto tenin'Andriamanitra izay naroson'ny fiangonana mba ho alalignitsika amin'ity andro iniany ity, ke atolotra anao ampitiavagna ampagnajagna izegny. Vakteny masina voalohany, boky Exode. Tamin'izany andro izany, izao no lazain'ny Tompo tamin'i Moizy sy Arona tany amin'ny tany Ezipta. Ity volana ity no aoka ho fiandoham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona izany ho anareo. Ary mitenena amin'ny fiangonan'Israely rehetra ataovy hoe, amin'ny andro fahafolon'ity volana ity, samia ianareo maka zanak'ondry iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia ikambanany amin'izay namany akaiky azy indrindra izy, arakaraka ny isan'ny olona. Fa araka izay tokony hohan'ny olona iray no hanisanareo ny olona ihinana an'io zanak'ondry io. Dia zanak'ondry tsy misy kilema sady lahy ary efa heri-taona. Ny alainareo dia zanak'ondry na zanak'osy. Dia ho tananareo izy hatramin'ny andro 410 volana io, vao samy hamono azy ny fiangonan'Israely rehetra amin'ilay aty takariva iny. Hangalana ny rany, hatentina amin'ny tolana roa sy ny tatao mbaravaran'ny trano hinanana azy, ary hohanina amin'ny oalina io ihany ny nofony. Voatsatsika amin'ny afo no hinanana azy, miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy. Ary toy izao no hinananareo azy,
ny andilana voasikina, ny tongotra voaisikapa, ny tanana mitantehina, ny fihinanana azy atao faingana. Paka ny tompo izany. Handalo mamaky ny tany Ezipta aho amin'io andro io, ka ny laha matoa rehetra amin'ny tany Ezipta vonoiko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby. Hisy fitsarana hoe faiko momba ny Andriamanitry Ezipta rehetra, fa izaho no tompo. Ny ra dia ho famantarana ny hitsimbinana anareo eo amin'ny trano misy anareo. Ho hitako ny ra dia ho lalovako fotsiny anareo, ka tsy hisy loza hahafaty anareo rehefa hamely ny tany Ezipta aho. Hataonareo tsy very tadidy izany andro izany, fa hankalazainareo amin'ny fety hideranan'ny tompo, hankalazainareo amin'ny taranakareo mifandimby, ho zavatra nalahatra haharitra mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny tompo. Saorana ny Andriamanitra. Soratsike, Andriamanitra, Ilaisituatsike, Mirani Kristi, Nikalisi soratsike, Andriamanitra, Nuirasatsike, Ainamini. Nikalisi soratsike, Andriamanitra, Ilaisituatsike, Mirani Kristi, Nikalisi soratsike, Andriamanitra, Nuirasatsike, Ainamini. Natokana nisy nanezikazo, nilazaza hoe farafahoriny, fataitra homany navaky hoe fanaky avokoa ny olombelonere. Inona navaky ny tompo, maro misonataony, araiky ny kalisy mpamonjena, antsokony anarany tompotsika. Nikalisy soratsike, Andriamanitra, dia ilaisituatsike, Mirani Kristi. Nikalisy soratsike, Andriamanitra, Nuirasatsike, Ainamini. Efaiko ny voady zay nolazaiko, efaiko anatrehan'ny firenena, tsy zakany tompo tokoa ane. Hoe ahafatsy zay mino azy, minompo satria mpanompola aho, satria mpanompo matokena aho, zanaka mpanompo vavina aho, indro nigadraka solina aho. Nikalisi soratsike, Andriamanitra, dia ilaisituatsike, Mirani Kristi. Nikalisi soratsike, Andriamanitra, Nuirasatsike, Ainamini. Anakita sorompisarana, Yesuko ny fokony anarana, efaiko ny voadiko tamina ao, efaiko anatrehan'ny firenena, efaiko akiantany tranona ao, Jerusalema tanànana ao, mandeha isotra ny raisitsika, ny zanany mety no tiatsika. Nikalisi soratsike, Andriamanitra, dia ilaisituatsike, Mirani Kristi. Nikalisi soratsike, Andriamanitra, Nuirasatsike, Ainamini. Nikalisi soratsike, Andriamanitra, dia ilaisituatsike, Mirani Kristi.
kalisy saratsika manandia mansa no iraisatsika ainaminy. Vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, izao no niraiso tamin'ny tompo sy nafidrako taminareo kosa tamin'ny alina namadiana azy iny Jesoa dia nandray mofo, ka no nefa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe raiso alhano fa vatako ity ho anareo, manaova izao ho fahatsarovanay. Toy izany koa no nefa nihinana dia hoy izy, kalisy fanekena vaovao any rako ity, manaova izao ho fahatsarovanay isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Masisi maeri teny mamelogno anay karazana mpitiavagny. Masisi maeri teny mamelogno anay karazana mpitiavagny. Teninao tompo masisi maeri teny mamelogno anay karazana mpitiavagny. Masisi maeri teny mamelogno anay karazana mpitiavagny. Teny masisi maeri nampisy ny raja teny fitiavagna tonga nofo karazana mpitiavagny. Masisi maeri teny mamelogno anay karazana mpitiavagny. Teny fitiavagna tonga nofo miara-nonigny taminay mba hanafitra ny mpanoka karazana mpitiavagny. Masisi maeri teny mamelogno anay karazana mpitiavagny. Evanjely masigny nosoratan'ny Masinday Joany, toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Dia farafitiavagna no nataony taminy. Tamin'ny fankalazagna ny Paka, fantatry Jesoa fa tonga ny fotoagna hialana amin'izao tontolo izao ho agny amin'ny rayiny. Ka rehefa notiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao, dia farafitiavagna no nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoagna hariva, i Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny demony hevitry hamadika azy. I Jesoa kosa nahalala fa efa napetraky ny ray eo an-tanany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsagnana teo ampihinanana izy, napetrany ny lambany, nalainy ny lamba famohagna, ka nisikinany. Raha efa izany, nampidigny rano tamin'ny tavy izy, dia nanomboky nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nagnatona ny Simona Piera izy, fa hoy i Piera taminy, aindre ianao ve tompoko no hanasany tongotro? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe, tsy fantatrao izao izay ataoko, fa ho fantatrao aoriana. Fa hoy i Piera taminy, sanatria tsy hanasany tongotro na oviana ianao. Ka hoy Jesoa namaly azy, raha tsy sasako ianao, dia tsy hanananjara amiko. Dia hoy i Simona Piera taminy, tsy ny tongotro ihany ary tompoko, fa ny tenako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesoa taminy, izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo koa dia madio nefa tsy ianareo rehetra. Izy no nanao hoe tsy ianareo rehetra no madio, dia satria fantany ilay amadika azy.
no nefa voasasany ny tongotr'izy ireo dia nandray ny lamba izy dia nipetraka indray ary nanao taminy hoe moa fantatrareo va izay nataoko taminareo ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marigny ny filazanareo fa izany tokoa aho ka raha izaho tompo sy mpampianatra aza nanasany tongotrareo ianareo samy ianareo koa dia tsy maintsy fanasa tongotro satria nomeko fianaragna ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny tompo terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana manomboka amin'izao alakamisy masina hariva izao ny fankalazana ilay antsoina mahazatra ho antsika hoe Tridium Pascal atelona fankalazana ny Pâques ilay 3 andro ankalazana ny Pâques ho antsika moa tsy misahatra aho ny mamerimberina an'izay ny fankalazana ho antsika dia sady fahaserovana ary zany no ataosika amin'ny liturgia ary dia no izay liturgia asan'Andriamanitra izay dia fiainana ho antsika izay ankalazaitsika ka andro lehibe ho antsika ary zao satria mankalaza ny Pâques isika mandritra n'izao atelona izao izany hoe ny Pâques midika fandalovana fiampitana passage miala amin'ny fiainana tsy zarizary mitondra amin'ny fahafatesana na amin'ny fifandraisansika amin'Andriamanitra raha tapaka ny fifandraisansika dia maty asika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra raha tapaka ihany koa ny fifandraisansika amin'Andriamanitra noho izy amin'ny namana noho izay rasy izay dia fiainana tsy zarizary ary dia milaza miara-mahita isika fa izany ny zava-misy amin'izao satria potika ny fifandraisansika samy olombelona ary dia indrisy lalàna ny mahery no manjaka matetika ka matetika ny von'olona sy ny fanapitena ny fialonana ny fitapitaka ny lainga no manjaka satria ny hevitra n'izao tontolo izao no haintsika amin'ny fifandraisansika ka ireo izay madinika izay kely dia voailikilika matetika noho ny izay sy fampanjakana ny rariny sy ny isiny ary noho ny fialonana ihany koa dia matetika ady sy fitapitaka ary famonona aza indrisy no manjaka ary zay no ny hafarany fifandraisansika noho ny fampanjakana ny ratsy ary dia izay ihany koa no manjaka amin'ny fifandraisansika amin'ny tontolo iainana manodidina antsika ary dia milaza miara-mahita isika fa potika izay tontolo iainana izay ka isika ihany no mandray ny vokatrin'izay faharatsiny fifandraisansika amin'ny tontolo iainana izay ka izay indrindra ary raha mankalaza an'izao atelona masina izao sika ilay lazaitsika Tridium Pascal dia mampiditra sika amin'ilay fifandraisana vaovao izay nahavozin'ny Kristy amin'ny alalany nanoloran'ny tenany amin'ny azo fizaliana dia izay tokoa no diniantsika ary ao alalintsika ary amin'izao lakamisy masina zoma masina sabosy masina ary ny alahadin'ny Pâques izao izay ankalazasika ho isika teo ny misterin'ny Pâques andrim-piainantsika fototra sy loharano ny fizalisika ny fizaliana ny fahafatesana ny fandevenana ary ny fisanganan'izy Jesosy velona ary dia atomboka antsika amin'izao alakamisy masina izao zany ka ny tenin'Andriamanitra ho alalintsika dia ny ao amin'ny masin-dazoany fankalazana ny sakafo farany Jesosy tamin'ny mpianany ihany koa isika orombatony ny famonjenantsika fa sy izay ny evanjely arosiny eglizy fa ny evanjely ny fanasany Jesosy ny tongotra ny mpianany io dia manambara ihany koa fa
i Jesoa nanasa ny tongotra ny mpianany dia maneho manontolo ny fahavonona ny anompo ary dia izay no lalana ahafahasika mampiova ny fifandraisansika amin'Andriamanitra izay potika nylazaisika teo, ny fifandraisansika amin'ny namantsika, amin'ireo manodidina antsika ary amin'ny tontolo iainantsika amin'ny alalany ny fanompona no ahafahana manova nyzao zava-misy iainantsika ka manapotika ny fiainantsika. Ny fanompona no andresesika ny rasy satria ny fanompona midika fitiavana ka mifankatia sika ary ataosika ihany koa izay arovana ny tontolo iainantsika satria tiavisika tahaka ny Masinday François avy any Assise ary tahaka ny Lucien Mbotovasoa izay araky ny fafantatra sika ambara olo sambatra any Vohipeno amin'ny 12 avril, zany hoe afaka 12 andro dia ankalaza an'izay any Vohipeno isika. Ka ny fanasa-tongotra dia efa manambara an'ilay fanolora-tena nataony Jesoa teo amin'ny hazo fizaliana. Azo lazaina zany fa sakramenta manambara an'izay famonjena nentin'i Jesoa izay sy ny fanasany tongotra. Ny zavatra faharoa sara ambara ihany koa dia nyresaka ny fanaovan'i Jesoa sy Piera. Raha karisika sara dia saika sy nanaiky any izay ataon'i Jesoa amin'ny Piera ka nyvalian'i Jesoa hoe raha sy hosasako ianao hoy izy tamin'i Piera dia sy anana anjara amiko. Inona ny tian'i Jesoa ambara amin'izay? Ny tiany dia fomba iray ilaina sy sy maintsy atao izay fanasana tongotra izay iombonana aminy, zany hoe fanompona araky ny lazaisika teo no tiany ambara amin'izay. Manambara fifankatiavana, manambara fa sisony ny elanelany eo aminy sy amin'ny Piera. Ka izay no mahatonga azy nilaza hoe fampianarana no nomeko anareo ka oka anao izany amin'ny rahalahinao ianao. Nomeko fianarana anareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. Raha izao tombo sy mpampianatra azy manasa ny tongotra anareo, ianareo sy aminareo koa dia sy maintsy hifanasa tongotra. Ohatra lehibe izay no mahatonga nilaza sakramenta fanorenana ihany koa io fanasany Jesoa tongotra io, fanorenana ny fanavotana asika ary lalam-pamonjena ho ansika izay ihany koa. Ary dia izay no mitondra antsika amin'ny famakina mofo izay ifampizarana amin'izao baka izao, fampizarana mitondra antsika amin'izay famonjena izay ary manavao ny fifandraisansika amin'Andriamanitra sy amin'ny manodidina antsika ary amin'ny zavaboary. Ary izay fifampizarana izay dia manambara ihany koa fa miova ny fifandraisana. Ary dia izay ny dihany io tamin'ny zody izay mizara ny mofo aminao, satria ny mofo dia tena sarobidy, manambara haina dia manambara fanomezana aina. Hitasika ao amin'ny evanjely fa ireo izay voailikilika, heverin'olona voailikilika rehefa noraisin'i Jesoa ary nansoin'i Jesoa tahaka ny Zake, tahaka ny Matio dia miafara tamin'ny fiaraha-misakafo, fiaraha-mihinana ka manambara fiainam-baovao ao amin'i Jesoa io famakina mofo. Ka izay indrindra isaky ny mankalaza ny Eukaristia ary sika dia sady manambara ny nahafatesan'i Jesoa, mankalaza ny isanganany ary miandry ny aviany, zany hoe mampiombona antsika tanteraka ao
aminy ary zay ny dikany mofo atolotra ny antsika, zay ny dikany rany omeny antsika azahoantsika ny aim-baovao vokatry ny fanavotany zay tanteraka manontolo amin'ny alalan'ny azo fizaliana. Ka amin'izao fankalazana ny namoronan'i Jesosy ny Ekaristia zao ary dia oka isika sy hoe asiaro ilay fiesika nataon'i Jesosy fotsiny fa aoka hiditra tanteraka amin'izay ambaran'ireo fiesika ireo ny fanasana tongotra, ny fanoloran'ny tenany amin'ny alalan'ny Ekaristia, ny mofo sy ny divay andresasika ny ainy. Ary tia zay no matetika mahatonga mamerimberina amintsika ry kristianina havana. Aoka isika isaky ny mandray ny vatan'i Kristy fiekepinoana fa tena i Kristy tokoa io, dia aoka isika amaly amen ary ore sara zay valiteny zay anambarasika fa miombona tanteraka amin'ny Kristy isika, zany hoe mitoetra ao amin'ny Kristy ary isika ao amin'ny Kristy. Ka raha i Kristy no mitoetra ao amintsika, izy lay naneo ny farafitiavany tamin'izy nanasany tongotra hoy ny evanjelin'ny Masinday Zoany, ary izay farafitiavana izay dia mibaribary tamin'izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana. Orenesika amin'ny evanjely raha ampiso fa misy rano sy raha hoy isika nivoaka avy ao amin'ny ny fony mampibaribary an'izay fanorenany ny eglizy, sady ao anaty mampibaribary ny fitiavany ansika ka andresasika ny ainy. Ka izay no mahatonga asika mba manokana ihany koa ity alina ity iombona ansika aminy. Ka raha miara mijaly aminy isika dia manatena koa mba hiaraka hisangako velona aminy. Ry Jesosy Tompo, nametraka ohatra velona aminay ianao amin'ity alakamisy masina ty, ary maro ireo zavatra nanehoanao an'izay ohatra velona izay, ny fanasanao tongotra zay mampibaribary fa tokoa fa tsy tonga ho topoina ianao fa nanompo, ary zay no lalana ampiovana ny fifandraisanay na amin'Andriamanitra izany, na amin'izay samy olombelona, na amin'ny zavaboary. Nametraka ny Ekaristia ihany koa ianao, ny fanomakinany mofo zay manambara ny fifampizarana sy ny fifandraisana ihany koa, mifampizara ny aina ianao, nomenao anay ny ainao amin'ny alalan'ny Ekaristia. Ka engane izahay mba vonina ihany koa izara ny ainay, aneo amin'ny fiainanay ny fikasana mandrakariva, ny soa iombonana. Ka raha mizara an'izay soa iombonana, raha mifanasoa tokoa izahay, dia iova ny fifandraisanay amin'Andriamanitra sy fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay ary amin'ny zavaboary. Ry Jesosy Tompo, ampianaro ary zahay ahay fampizara ary hovonina anompo, nomenao ohatra velona izahay, ka engane hivelona an'izay ohatra nomenao anay izay. Aoka tanteraka izany minaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika.
sisika fanifasiwavananjamaniteya yaraka misika nuituwasiki sanjuvaki siyasatika miarakamini fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.